Kasika ny fitaterana nabakabaka kosa androany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zotra-piaramanidina mampitao ian'ny Nosy Seychelles sy Madagasikara tao anatin'ny lanonana tanterahana izany lanonana izay natrehan'ny mpikambana maromaro eo anivon'ny gouvernemanta. Miamafy manomboka izao ny fifandraisany amin'ny firenena malagasy sy ny firenena Seychellois amin'ny alalan'ny fisokafan'ny zotra-piaramanidina mampitoy an'i Victoria sy Antananarivo izay notokana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Ivato. Ny ahafahana hatrany mampandroso ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany sy ny fampiasam-bola vahiny ary ny fanakalozam-barotra no isan'ny andrasana amin'ity fisokafana amin'ny Nosy Seychelles ity. Marina fa ray andro no ahafahana mampitoy taloha any Antananarivo sy Seychelles amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ny tety firenena hafa dia adiny roa sy izany ankehitriny amin'ny alalan'ity zotra mivantana ity ary izao no ahafahany mpandraraha maro samihafa mahazo tombony betsaka na eo amin'ny lafiny ara-potoana fotsiny aza. Nandritra ny lahateny taona dia nanomafy ny talen'ny varotra eo anivon'ny Air Seychelles Andriamatoa Augustin Gosling fa ranomasina iray no iarahany Madagasikara sy Seychelles ary mpirahalahy mianala ny mponina ao amin'ireto firenena roa ireto. Raha ny fanazavana nentin'ny Ulrika Andriatina ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro iray dia misy ny fizarana ny mpandeha amin'ny Air Madagasikara sy ny Air Seychelles. Ny fréquence zany miaraka izay fanarahana isan'andro io dia vol coûte cher zany partage de vol miaraka amin'ny airmac hoe izarana zany ny mpandeha ny frety sy matratraka ny hoe vol airmac bakany dia ao anaty deuxième étape rehefa vonona tsara ny plany na fiaramanidina dia afaka dinina tsara hoe misy atao combinile izy zany hoe indray Air Seychelles. Eo amin'ny lafin'ny fizahantany kosa dia anisan'ny andrasana ny fizaran'ny mpizahantany eo amin'ny firenena rotota. Ny fisian'io site mivantana avy any Seychelles makatỳ Madagasikara dia anampy antsika amin'ny fizarana n'ireo mpizahatany mandalo makany Seychelles afaka tonga makatỳ Madagasikara. Tsika raha teo na Seychelles na Madagasikara samy mpikambana ao anatin'ny Nosy Vanille. Ankoatran'izay dia angamba ny mbalahako misy fitaterana mety hanamafy an'izay fa rehefa misy ny concurrence eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka eo amin'ny lafiny ara-toekarena zany dia zavatra mahatsara zavatra foana zany satria zavatra soa ho an'ny mpanjifa zany zavatra zany. Marina fa ny taona 7 no fonosiny avina ny fanarahana fifandraisana eo amin'ny fitaterana anabakabaka eto amin'ireto firenena roa ireto saingy izao vao tanteraka ny fisokafan'ny tambazotra mivantana eo amin'izy ireo. Tonga nanatrika ity lanonana ity ihany koa ireo mpikambana maromaro teo anivon'ny gouvernemanta sy ny maso evoan'ny Australie eto Madagasikara sy any Seychelles.